no tanterahana tamin'ity androany kosa ny fivirimbe izay niarahana ireo komisera ny polisy manerana ny nosika tetsy amin'ny CCI Ivatimo no nanaovana an'izay fihaonana izay tatitra rotsirako nirainy. Efa fanao ny ACP na ny Amicale des commissaires de police isan-taona ny feonambe mandritry ny voalohan'ny taona anaovana tatitra ny zavamisy ary koa fifampiarabana sy fitsofandrano ireo izay lasa nisotro ronono. Lanonana tsotsotra arak'izany no nitanterahan'ireo komiseran'ny polisy izay manodidina 280 sy 400 izy ireo manerana ny nosy. Nandritry ny lanonana arak'izany no nanaovana ny fanaovam-beloma ireo komisera misotro ronono izay miisa 12 izy ireo. Anisan'ny nanatrika ny lanonana moa ny ministry ny filaminana anatiny izay nitondra ihany koa ny fandaram-potoana ho an'ity taona 13 sy 14 ity. Fanampitratrarina araky ny efa nilazana omaly moa izy io dia fanatanterahana tsara ny filaminana amin'ity taona 13 sy 14 ity ary isy ny fiarahana tena miasa amin'ny vondrobaoko tsinjaram-pahefana indrindra ho an'ireo olona any amin'ny fokotany zany ho an'ireo any amin'ny fokotany izay tompon'ny filaminana fa anjara ny polisy ny mpitandro filaminana ny hoe mitandro an'izany filaminana efa mipetraka izany. Ka izay zany no effort ana zavatra lehibe ho atao amin'ity taona 13 sy 14 ity ho natananareo manokana efa navaiky omaly fa hisy zany famorina anireo lehibe bokotany rehetrarehetra 20 sy 100 atsoatsy hametrahana izay resaka hoe filaminana lavorary ato anatin'ity taona 13 sy 14 ity izay efa voalaza ihany koa moa fa hoe taona hirosoana amin'ny fifidianana izay voalohan'ny repoblika. Mbola mitohy hatrany ny asan'ireo mpitandro ny filaminana arak'izany ary hirotsaka an-tsehatra eny ifotony indrindra fa ny eny anivon'ny fokotany izy ireo hitsirika ireo olana mety hitranga eny ifotony. Isan'ny paikady vaovao arak'izany ny fiaraha-miasa amin'ny fokotany satria eny anivon'ireo fokotany ho hiatrany ny ministry ny filaminana anatiny no misy ireny mpanao asa ratsy isan-karazany ireny.